Azo ekena ho ny docteur Jean-Louis Robinson isan'ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tsy fanarahan-dalàna indrindra ao anatin'izao vanim-potoana fikarakarana ny fifidianana izao. Anisan'ny noresahany ihany koa ny mahakasika ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fitsarana manokana mahakasika ny fifidianana. Tsy azo ekena ny didy tsy volana naroso momba ny filoha antoetezamita hoy ny docteur Jean-Louis Robinson, minisitra teo aloha ary candidat filoham-pirenena. Araka nambaran'ny candidat ny antoko avana amin'ny fotoam-pivorian'ny parlementaire toy izao dia tokony lalàna no ampidirina. Nambaran'ny docteur Jean-Louis Robinson ihany koa fa isa tsoatso ny fanambarana iraisana izay ataon'ny candidat filoham-pirenena anambarana ny tsy fankasitrahana iny didy tsy volana iny. Tsy azo raisina iny fankatahan'ny filoha antoetezamita anao any ordonnance iny. Izay ilay izy raisina amin'ny fomba amam-panao amin'ny tany tan-dalàna. Raha ohatra moa mbola tohizany iny zavatra iny dia misy tsy maintsy zavatra hitranga zany eto amin'ny firenena be dia be ny olona tsy manaiky ireo candidat maromaro izay nivory mienimbeny dia efa milaza fa tsy manaiky ny ordonnance iny satria ahoana moa ny tenan'ny président-ny tetezamita dia ilatsaka filoha, ilatsaka hiditra hifaninana amin'ireo efa 170 ny hiditra ireo dia ameny izy zany tobony ary tobony lehibe mihitsy satria tsy azo kitihana ny fahefana eo amin'ny sy ireo fikarakarana azy manokana amin'ny mahafiloha azy. Momba ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana indray dia nilaza ny candidat Jean-Louis Robinson fa tsy nanara-dalàna amin'ny fanapahan-kevitry ny CES ary ilaina ny hisiana fanotsiana ny CES. Ka ohatran'ny manala ny lanjan'ny le pitsarantsika na ao amin'ny électoral spécial io zavatra io dia ahoana zany ny everana zany rehefa avy eo tohatra zany no resahany eto misy lasaka ndraiky zany hoe hifidiana dia amekaka ny candidature izy ka ho raisina sa tsy ho raisina no raisany tsy ho raisina dia satria anahoana ny sasany tara anomekena anahoana ny sasany tsy nanara-dalàna anomekena zay zavatra ametraka fanontaniana be dia be zay zavatra ary fanontaniana mila valina fa ny fiverako aloha dia tsy nety ny fanapahan-kevitry ny tribunal spécial momba fifidianana iny mila fanotsiana asana ny lalàna no ahitsy na ny olona ao anatiny. Nambaran'ny docteur Jean-Louis Robinson fa manoloana ny tsy fanarahan-dalàna samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tomboky ny andinika ary hayanavaka ny mpanara-dalàna sy ny mpanao hitsin-dalàna ny malagasy ary hayanio ny heviny sy ny safidiny ao anatin'ny fifidianana ihany koa. Fifidianana izay nambaran'ity candidat ity fa lalana fa Madagasikara miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena ary ny tsy fanatanterahana izany dia ampitoka monina amin'ny firenena izay efa latsaka katerena.